Ah, salamu. Aku hapa tika. Manaona tika au maona ndrifto. Sasa ni harapan natong ni drastika mangantera fa ira kele mo. Ira kele tika exceptionnellement non. Già. Давай.
Ie. Miarabantsika rehetra am'zao harivan'ny andro talata girobaka ary miondrika eo anatrehan'ny voninahitrareo foana satria ambony loatra ny voninahitrareo ary ampanetrehatena ny arabako sy ny izarako ny hafaliana miara-mifandray aminareo androany hariva. Zaho misy ny tena malahelo anay tanàna am'zao fotoan'zao satria nakipaky ny siklôna ny tafitrano eo ambany latabatra sisa ny fialofana ady tena voadona mihitsy ny fo sy ny saina mampanahy mahita an'zany. Zaho na miady aminao ara ny mpifanolo-bodirindrina aminao, na mahantra kely ary izy, na fadiran'ovana ary izy, ampidira ao an-trano izy, ao an-tranonao mijaolajôla be io, ao an-tranonao béton armé be io, ao an-tranonao voaharitrary io, marina fa lafo vidy ny fanaka ao an-tranonao. Omeo akanjo reo olo reo, afaka amianao azy koa ny dosy androny, mba mety hadio ohatranao ihany koa izy. Fa aza jerena fotsiny de anao no anisan'ny mitsehatra rapitra hoe ndry maty le olona, nefa nisy adidy zay tokony ary azonao raisina mihitsy tsy akeandriandry. Ho amin'ny toerana zay tokony andalovany io siklôna io de zao misy traikefa zaraiko. La réunion zany taloha tam'zay mbola kely zany satria tany no tena mipetraka. Eny e na aty ara am'zao fotoan'zao, isaky ny misy zavatra hoe tadoloza na tandromondroza le tanàna de ny olona élu rehetrarehetra, eto zany ahafahanao malagasy mahafantatra hoe tena nahay mifidy ve anao sa tsy nahay mifidy. Satria ny atsika ny olo mbofidy malagasy de zao miara misitriky any ambanin'ny tafo, misy any amy trano miridraridra misy azy ao izy menakavy, tsy mahatsapa akory ny adidy miandry azy. Rehefa vomafy ny olona rehefa aveo de volam-panjakana ny izarana vary, ny izarana menaka, ny izarana friperie, atao takimaso fotsiny eo.
Tena fanao tompoko, nareo olombe fidy zany no teneniko. Raha ohatra fotsiny ny Tomasiny efa fantatra hoe am'izao le izy niditra, de tonga de efa nidina teny amin'ny vahoaka, indrindraindrindra amin'iny manamorona ny ranomasina iny, reo zay ratsy tafo, reo zay ratsy fototra, de niangaviana hivoaka hiala ny trano ary taritina tena forcé mihitsy hialokalika any amin'ny fiangonana na any amin'ny gymnase couvert raha mbola misy moa zany ny gymnase couvert ao Tamatave, fa ny fiangonana aloha de misy. De anjaran'ny commune, anjaran'ny reto olom-boafidy no mitady ny fomba rehetra hanamaivanana zay mety loza hitranga am'ireo olon'ireo, indrindra fa ny fahaverezan'ny aina. Satria efa tsy ho voasakana ny fampitehan'ny trano, ny tsofan'ny rivo-rano tafo, fa ny antsika tompoko ialana tsiny. Na ny pompier raha tsy mahalala akory ny adida tokony raisiny am'zany, ny zandary manao organisation am'zany, ny eny am-pamarinana zao de efa tokony iny ambany rehetra iny, tokony tonga de efa taritina daholo hoe miala ato daholo nareo, andao nareo aty Mahamasina, na eny Tamena eny amin'ny iny de ambadiky Antsiva, fanao zany, na midy ny fianarana de apetraka any amin'ny EPP, eo Sorano, fanao zany tompoko, fa ny antsika tsy manana, tsy mahalala ny andraikitra tokony ho raisiny ny olom-boafidy. Zay no mahatonga anahy hiteny eto hoe ianareo olom-boafidy, ianareo zandary, tarito ny vahoaka, nareo mpamonjy trano may, nareo pompier, mpamonjy volon-tsaina mpamonjy tsy haiko le filaza azy iny fa hoe bon bref pompier. Ny pompier zany tsy voatery hoe hamonjy trano may foana, fa manavitra-aina koa zany. Tereo, tarito, mitovy zone interdite d'accès, ny zone risque rehetrarehetra, fa tsy andrasana ho faty le vahoaka zay vao mody mitomany, zay vao mody hoe tia ny vary, tia ny menaka. Mbola azo jereny zany raha nikahany any tsy haiko any Antsirabe any na ohatran'izany, fa Antananarivo angambany efa ao zay, fa raha mbola azo atao ny mamoaka an'le olona any an-tokantranony any, ndao nareo, miala tao daholo de arofy ary batao vonjena, merci Alain Jidel, batao ho any amin'ny toerana misy sécurité kokoa, ary raha misy vary am'zay fotoan'zay, vonona, misy fisakafoanana, sakafo zaraina amin'ny olona vao maika tsara. Izy manko zao anie, izaho zany ankeo zany ahako mbaly hariva zany de efa mandefa an'le ireo ny vadiko zany ohatry malahelo zany aho. Ankeo maraina moa zany ny tena zany tena maro le mpanenjika e, tena tsy afenina aminareo zany a. Ianao zany arakaraky ny anaovana an'ity zavatra ity, arakaraky ny anampianao olona, de misy olona mijoro ho fahavalonao. Principe-nay mivady moa ny amy zavatra ohatran'ireny de modiana gely ary modiana tsy fantatra, satria tsy mampandroso anie le miady.
Tsy mampanankarena ara-panahiny, ara-tsaina, ara-bola, ara-batana ane le miady. Fa misy olona de mitady ady aminao fotsiny zao. Mahavita mitety mihitsy. Babaitsy sy ray vohatra. Miala tsiny fa zao, rehefa manana ny tompo ianao a, tsy tafiditra ao anaty canal. Na de hoe misy ara tsy maintsy tenenina ny marina momba an'le olona. Reny kosa aloha tsy maintsy tenenina satria mety hahafatiny ny hafa, mety hanimba ny hafa. Fitandremana amin'ny resaka gauche, resaka droite, ary namety ny tenan'le olona be resaka mihitsy ary, no mety ho very ao anatin'le katesisy. Fa zao ny tena marina. Vitsy ny olona mahatsapa hoe fitiavan'azy io tenenana amin'io. De ohatran'izay koa ty zavatra ty. Za miteny an'zany zao de be dia be ny eritseritra hoe ay, manao langazina mpanohitra le ry zany. Non 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 non, balizy zany tompoko. Toronkevitro zany hoe raiso ny adidy aingana. Fa navotana ainy ty, vonjy ainy ty. Satria za rehefa mihaino eo, ankoatran'ny nataon'ny filoham-pirenena, nidina toerana mihitsy izy mialohan'ny hatongavan'ny zavatra. Da ohatran'ny rehefa lasa le filoha, de nisitrika any an-davaka any amin'ny tranon'ny Abdôly ny olom-bofidy. De aveo le vahoaka taraiky azy izy. De mijao zany tsika tokony tonga de manao appel amina hoe pays sinistre satria tsy ho zakatsika eto. Zany rivotra 260 km/h zany. Tsy ho zakatsika zany. Ary le izy mivoaka amin'ny Madagasikara zay vao hoe maitsomaitso. Miditra aty Antsinanana zany de mety mivoaka aiza izy? Any andrefana. De zay andalovany eo zany potipotika daholo. Fa tonga de manao antsoavo iraisam-pirenena hoe mila fanampiana fa pays sinistre. Tsy mahamenatra zany. Tena tsy mahamenatra zany satria ny antony de zao, tsy itsika irery ihany ny firenena tradozo ohatran'izany ka mila vonjy. Tena mila vonjy maiky zany na amin'ny fanaovana fanaraha-mason'ny fahasalaman'ny zaza fotsiny ary. Satria tena tonga de rapide ny choléra na rapide ny peste rehefa aveo raha ohatra tsy voatandrina ny fahadiovana ka tsy voara-maso ny fahasalaman'ny zaza. Ny diarrhée tsy lazaina intsony. Ka de miangavy ho antsika zay maheno, antsika tompon'andraikitra maheno hoe misy adidy zany miandry, tsy miandry efa lasa ny rivotra zay vao mivory ny mampiantso ny BNGC sy ny fiandraiketana an'ity vondriaina sy ny vomahatratra sy vomahatratra moa sa inona filaza azy e? Rehetrarehetra ty. Ny prime ministre, izy no tompon'andraikitra voalohany am'zany. Tsy kritiky zany tompoko andriamatoa premier ministre fa organiseur malakilaky ny troponao. Tokony misy mihitsy centre anankiray anaovana gestion an'le crise na any amin'ny primature io na tsy haiko zay misy azy, tondrahanareo matelas daholo de ao daholo nareo matory satria mijaly ary hiaran'ny loza manambana raha tsy efa ao le malagasy am'izay andalovany iny cyclone iny. Ianareo malala amin'ny alalan'ny famantarana ny toetrandro hoe andalo aty ry, andalo ary ty, de fa tonga de mandeha foana tsy aky-tapaka amin'ny fampilazana. Maneno ny Anjomara raha misy. Fa vitan'zareo tamin'ny maraina daholo zany. Izy ty azafady misy miteny an'izany.
Sotranao Monsieur Mika taizany vita Monsieur Mika mba préciseo fa tiako tenenina manko hoe vao maika tsara zany ary bravo ho an'ny fitondram-panjakana, bravo ho anareo élu rehefa vitanareo zany ary tena misaporitra ao anatin'izany fa miroso any amin'ny zavatra manomboka organise kokoa zany tsika ary hoe mandeha any amin'le fiovana tokoa fa tsy ohatran'ny teo aloha hoe efa robo-drano le olona zay vao mody tamevany le risy ny boatra sy ny karazany ary amin'ny rano ary amin'ny lakana kely tsy fantatra hoe avonjinina inona avonjinina fa tsara ihany précisenao Andriamatoa Mika Rakototsamy Manana hoe taizany natao zany misaotra betsaka. Bon, zay ny amin'iny zany. Iresakitsika momba an'ity le Somasig moa izy teo, Somasig de Ucodis te anankiray miaraka io. Fihetsetika iny a. Asa aloha fa misy olona mandefa message ato de dikan'ny ity orinasa Somasig soka Ucodis ty dia miandraikitra kafe zava-doka branche maromaro na multidisciplinaire zany ao Madagasikara. Alohan'ny tena hidirako am'le sujet de zao azakaka aloha nareo raha ohatra hoe le ohatran'izao le jirony somary maizimaizina fa maty le izy de mbola tsy nahazo ampoule anankiroa asa angamba ny technicien Mika Rakototsamy Manana no mahita an'izay da izy mimpiandraikitra an'io manko raha izany aloha de tsy hitako hoe aiza no misy an'io na hitako karaha mety tsy vitako ny andeha hividy any na misy ny vola na tsisy fa de matoky anao Andriamatoa Rakototsamy Manana ny am'izay. Misaotra betsaka tovolahy. Zaho meko tantara nareo tany Colombie zany ahoana ny fomba nazahoana any Pablo Escobar. Raha nisy zany narcotrafic tena hoe fetsy ary tena farany zenanana dia Pablo Escobar. Zao zavatra lazaiko anareo tamin'ny andro radiolina teo amin'ny fitondrana dia ny fomba rehetra fanaon'reto narcotrafic na fifidianana na fomba fanaovana corruption ny mpitondra no ny asa ary tena valalaniny ianao ary inona le ohatrohatran'io le nataony El Chapo ohatrohatran'io le mangala-bato ohatran'io nataon'ny Pablo Escobar ilatsaka député izy de aveo izy ilatsaka filoham-pirenena hatramin'ny maty ny fidy satria inona vola be no miasa ary nanana comptable maromaro izy presque hoe tena ndao atao hoe 10 enina ohatran'izany ary ireo ihany malala hoe atso ny vola sy ny karazany. Fa ahoana ny fomba nazahoana ny Pablo Escobar? Ny tapahana ary ny tediavina ny relation amin'ny Pablo Escobar sy ny comptable-ny zay mamaky vola azy any am-pihefenana tam'izany moa zany amin'ny madrogazy de vonoina
Fa raha ny andro moderna am'izao fotoana izao de samborona. Satria tsy azonao tsy mety ny mamono olona tsy tafiditra ao anatin'izany repiblika zany Madagasikara. Fa tamin'ny andron'ny narcotrafic tonga de réglé-ndralahy. Polisy officiel mihitsy no miregle azy. Na bande organisée avy amin'ny fanjakana. De pion. Fa tsy zany ny am'izao fotoana izao. Gaga tsika. Gaga nareo. Fitondram-panjakana koa gaga. Indrindra moa ny vahoaka talanjona. Miandry foana vahoaka fa nahoana ny tsisy mesure e. Momba an'ity Rajoelina ity. Fa nahoana no mbola mitorona ny orinasan'ireto olona reto fa maninona raha nationalisena. Fa ny teny an'izany tsika mialohan'ny nionganan'ireo olona ireo. Hoe tonga de nationaliseo. Satria na inona lazaina ary tsisy afaka mandà. Volam-bahoaka nentina namelomana an'ireny orinasa ireny. Ny trano tonga de alaivo. Seza iseho ho fananam-panjakana. Efa natao zany le olona e. Efa nataon'ny repiblika malagasy zany tamin'izany andro. Mba fantatrareo ve fa io trano io birao eo amin'ny akaikin'ny Colbert. Sezin'ny PSD io a. Raha ny tena marina ane de Ramatoa Bezaza no sy ny fianakaviany. Fianakavian'ny tompokalà Philibert Tsiranana. No tokony andovan'io trano be io fa ny seza isian'ny nationalisen'ny fanjakana tonga de nalainy. Fa tsy azon'ny parti politika PSD io. Satria mahatsiaro ny olona tamin'izany fa hoe volana indirectement na directement amin'le statut an'le mpitondra tamin'izany. Abus de statut moa filaza zany am'izao. No nahazahoana an'ireny zavatra ireny. Ny tamin'izao filaza azy indray de hoe malversation. Am'izao fotoana izao na corruption. Dika zany azo sezisena tsara mihitsy ny fananana ireny olona ireny ao Madagasikara alohan'ny tarany ny aty andafy. Azo atao zany. Fa tsika matory. Matory tsika. Raha izay. Faharoa. Aza manolofo tsika e. Ny orinasa tafita ary nataon-dralahy tafita tao anatin'ny periodiny. Reny olona reny tsy vadika amin'ny olona natafita azy mihitsy. Fenao ny taraiky eo. Tsy vadika amin'ny olona natafita azy mihitsy izy. Nefany ao anatin'ny procédure na ny fomba rehetra nanaovan'ireny orinasa ireny nazahoana agrément, nazahoana licence, nazahoana autorisation de ahitan'ny fanjakana raha tena manady ady ny fanjakana hoe ty kosa misy tsy mety ty. Fa izao no lazain'ny texte nefa zao no ataon-dralahy reto. Ohatra fotsiny ny texte de milaza mihitsy tamin'izany andro hoe raha tsy manana unité ianao mamboly, ravina taba, ravina sigara de tsy afaka manangana industrie fanaovana sigarety raha ny lalàna na ny texte ao Madagasikara. Ao anatina conseil des ministres Andriamatoa Andry Rajoelina manapa-kevitra hoe meo agrément ny Somasig na ny UCODIS
tam'izany andro. No nolazaina teto zany tam'izany hoe scandale. Potika ny orinasa zay manana unité sady mamboly no manangana industrie manao investissement no mbola mandoa etra tsy hita nono ny endralahy manafatra izy aminona le orinasa fotsiny io manafatra an'le taba efa potipotiky reny taba ase zany de zay izy vao manao montage ao Madagasikara de ohatrany hoe zay izy vao manao an'le cigarette zany de ohatrany hoe manao usine mihitsy izy zany nefa ny business amin'io any am'le fahazahoana an'le agrément de any amin'ny taxe rehetra aloha am'le taba ase. Tsy vitan'izany ny ataon'ity orinasa ity. Raha tam'izany andro any tantara taminareo hoe mamono an'io zavatra io. Tany amin'ny taona 700 tany. 700. Nanana résultat tena positif ary tena nanondrana siramamy ny sirama tam'izany. Anisan'ny compensation fanarahana tamin'ny Union européenne. Ary nahazo subvention foana sy soutien financier tamin'ny Union européenne. Fa nisy bandy enjana. Izy no mitompo amin'ny fanjakana tam'izany. Izy no mitompo amin'ny fanapahana tam'izany. Ka naresaka parking fotsiny ara hoe Antaninarenina zany parking. Zay parking vahoaka tsy soratra hoe Annery. Ka raha sendra mipetraka ao ny tomobilinao tonga de expulsé. Le tomobile miaraka aminao indrindrindrindra hoe vazaha ny tompon'le tomobile. Expulsé le vazaha. Andriamatoa Sylvain Betsarono zany. Izy no tompon'ny raharaha tam'izany tamin'ny andron'Andriamatoa professeur Albert Zafy. Reny manko tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy ny tena netombohan'ny reny hoe zany hoe tena nanan-karena ary tena ohatrany tsy nandalovan'ny andro merika mihitsy nanjakazaka mihitsy zareo Ambakondranomamy Ravatomanga tam'izany no nanomboka. Inona ny zavatra nitranga? Ny sirama zany talohan'ny nianganana Andriamatoa Ratsiraka talohan'ny 2019 tena tsara be ny résultat. Fa vao tonga ry zalahy de manafatra siramamy izy amin'ny taonina. Isam-bolana minimum 12 000 tonnes. Tsy mandody droit d'accise izy na ny iray zany. Zany hoe latsaka 20% amin'ny vidiny tokony tena izy le izy zany. De rehefa mandeha eny amin'ny tsena ny endralahy mora kokoa sady le qualité tonga de le blanc cristal be reny azy. Satria ny olona tam'izany le fotsy be ny tena tiany fa le blanc direct tsy mbola nalaza tam'izany. Ny olona tonga de mividy an'le fotsy be. Au bout de 3 ans teo am-pouvoir professeur Albert Zafy. Satria nandritry ny 3 taona maninitra de zay nindrevy fahity sirama. Orinasam-panjakana zany. Zany no nafahita ny sirama. Olona anankiray. Am'izao fotoana izao be dia be ny orinasa manana industrie ao Madagasikara mitaraina am'ty ataon'ity UCODIS ity. Tokony hijery akaiky ny mpitondra fanjakana ny amin'ny zavatra mitranga hoe ahoana tokoa ny fomba nazahoan'ireto bandy reto agrément. Nefa izy tsy manana unité hectare ray akory nambolena taba. Tokony tsisy zany ny importation na cigare lefa potipotiky reny ase.
Fandana aloha mamboly mitovy ndretraretra, zay vao omena ny agrément. Inona no tiako lazaina am'zay? Io tsy vitan'ny hoe sigara fotsiny a. Volamena koa manao ry zalahy. Manao izy. Sylvain Benjalona koa manao volamena. Mbola unité Mamy Ravatomanga no anatin'izany. Ho ka misy mipendrapendrana any ambadika any ka tsy tonga sainy. Ty tena teneniko anareo ty. Tena lazaiko aminareo ty fa fotsy miangatra ary saina tsy miangatra. Rehefa zavatra tenenin'ny voatavo io mba henoy ihany aloha. De raisiny ny andraikitra. Zao zavatra teneniko anareo. Teneniko antsika menakavy androany amin'ny teny an'izay. Io resaka fera Mamy Ravatomanga io ho potika izy amin'io. Raha ny fananany rehetra ao Maorisy raha misy hoe 400 millions de dollars de na lasa daholo reo. Misy 400 zay. Na mety misy 50 na 100 tafajanony. Fa ndao atao hoe lasa daholo. Fa zany efa miteny aminareo. Fa na lasa daholo raha natao. Tsy ampasifiriny efa mipetraka quelque part. Tsy fantatra trasy. Tsy taxé. Satria par immatricule fotsiny. Ny kôdy. De zao. Il va écoper 4 ans. 5 ans. Fa mivoaka avy any izy mbola Bible. De am'izay fotoan'izay mahatatesa valokitsaka. Zay zany ny risky. Mba tsy hatongavana am'izay de inona? Faut lui couper les herbes. Au pied. Sous les pieds. Alefaso ny nationalisation andreo any Madagasikara reo aloha au moins. Mbola manana ressource midrano zany Andry Rajoelina zany satria be dia be ny société ananany actionnariat. Am'ireo le nanan-karena tapoka tao anatin'ny transition sy ny fitondran Rajoelina ireo. Manana reconnaissance amindreo. Ary voafaritra le amina contrat na convention. Dikan'izany zany mivantana tsy ao Madagasikara fa ny saosy mihodina. Antika trésorerie de guerre. Matanjaka izy. Matanjaka izy. Zay mahatonga anaty contrat mihitsy hoe ino ny fanjakana manao redressement fiscal ho an'izay olona tokony hanaovana an'izany. Zay côte zay fanarahany any tsy rarahako zany. Fa ny ao anatin'izay de hoe rehefa tonga rehefa tratra manko zay zavatra de zay tena tratran'ny redressement fiscal ty président fa tena henjana be de miena ny lasany amin'ny Rajoelina. Mba mahitetika rehefa manao zavatra e. Ankoatran'ny efa disponible any Dubai sy any Singapour sy any Hong Kong any zany. De le izy nitapahan-dralahy le resaka relation comptable sy ny Pablo Escobar. De farany tsy tonga intsony ny vola tany am-piafianana tany de tsy maintsy voatery niakatra vily. De ny repéren'ny olona de ny tatazan'ny olona fotsiny ohatran'izay.
De ohatran'izay koa zany ny stratégie tokony apetraka am'ty tolona ity. Aiza aby ny tena comptable sy mamatsy vola ndraiky bandy reto? Reo no amboarina on est dans une guerre politique et politico-économique, hein, stratégique, hein. Na ianao miconjugué miaraka amin'ny fanjakana, na ianao mody me tsaratsara velatsio de contre de petafana. Fa io tsy amina miliara kely io fa amina miliara maromaro tompoko, miliara maromaro. Karaha société sadasady ohatrany tony somasigy io kodisy tony. Tsy tokony hisalasala mihitsy amin'ny fanjakana mipetaka 100 milliards ariary, 200 milliards ariary taxe sy impôt pour redressement. Satria rehefa jerenao le izy avy eo, mora be le mijery an'izany, jerena ny historique. Ohatrino nalohany reto nanomboka tamin'ny taona 2000 n'existe 2000 kalalao, n'existe avany reto, hatray to 10 milliards fotsiny. Jerena ny aty, jerena ny farim-pananana mitombo. Ohatran'izany ny nanaovan'ny PNF ny anketiny Mamira Vatomanga tamin'ny izy lenina tsy maintsy risambotra ny Rôly iny e. Raha farim-pananana eo am-pelantanany sy ny zavatra mijoro par rapport amin'ny impôt alohany, zay ny contrôle voalohany. Tsy mifandanja. Donc misy zavatra tsy milamina ao. Any ny lalana voalohany. Reo le orinasa mijalajala hita fa misy fopofony. Mifandray tamin'ireo. Manjary ato amin'le avy eo misy manita-kevitra tampoka hoe tengenana taxe indray ny industrie nefa ny industrie rehefa sepotra. Za moa manana hevitra amin'iny fa rehefa manana fihaonana manokana amin'ny filoham-pirenena de ho azo avy aminazy hoe ohatran'izao monsieur le président, ny tokony atao anatin'ny 5 taona 10 taona, 5 taona mba hisian'le hoe tena drafitra mazava tsara resaka industrialisation. Zay le fandrenika tsy maintsy hifampizarana zay satria gagotsika avy eo hoe iny izy fa tonga any Sohaity moa sa Swaziland iny le tanàna iny tsy haiko akory, tanàna kalalao. Miaraka amin'ny voiture de luxe, garde du corps iny. Ahoana ny tsy hananany an'izany ko tsika tsisy mesure raisina aty amin'ny tanàna. Ny any efa mipetraka ny vola, ny aty koa mbola mandeha makany isaky ny hoe anona, izy koa tsy maintsy manana mpanara-masina aty. Du moins any Madagasikara moa zany. Tsika variana amin'ny fanjakana, variana amin'ny quelques milliards ariary prévenu eo de samba vao mahita hoe io koa fa mampidi-bola ao anatin'ny kesin'ny fanjakana. Non, à ce niveau-là, une cinquantaine, une centaine de milliards ne valent rien, ne vaut rien, ne valent rien. Dans une cinquantaine, donc, ne vaut rien. Atsipy zany eny an-tandrok'n'omby sy ny karazany hoe orzalahy, le financement anie jerenareo fotsiny le comptable sy le olona manao an'le izy de mody amprévenireo fotsiny eo ambadika eo tsika, de nefa ny atsy misofoka ihany paraky azizy tsika. Veloma mahafinaritra tokoa samy hotahian'Andriamanitra. Atsipy zay teny zay ho antsika rehetra satria tsy tsikery zany fa fanorona hevitra ho an'ny sasany zay manavakavaka andray, tsy hainy manavaka azy sy ny karazany. Ahoana Ramaitre, ahoana ty raharaha Sambarabe ty fa manahirana ihany ny fizotrany. Aminahy aloha tsy hitako zay atahorana amin'io. Zany hoe tsy maintsy mahana ihany
Raha marina ary am'fehy azo tokana hoy ny fitenenana amin'ny zavatra fandehana. Saka-dehibe le fifandraisana satria am'le cyclone angambany e. Aty aminay koa avy orana be ary somary sady mangatsiatsiaka e, somary mangatsiaka. Zaho moa sady mamely kafe mafana ao anatin'le izy, androany moa misy baolina sa tsisy baolina. Veloma mahafinaritra samby ho tahian'Andriamanitra toky ka. Raha misy tsy mety ny zavatra nataoko teo dia ialako tsiny ary ifonako amin'Andriamanitra, andratsika andefa iran'ny tompo indray aloha ry davana. Satria tsy maintsy atao entina hafatra le izy, mahafaka mahafiny azo kanefa tsy misy ahafahana mandefitra. Azafady anohy kely fantarana kely avy eo fa nisy zavatra tena adinoko am'ty resaka tsao mandendeha be ty, am'resaka fanodonana nodikodonana saina olona, ka aza miala nareo fa repreny avy indray ny antenne tao.
Iny ary a, tsy maintsy mireagir ahako am'le aza miavy a, aza miala vetsivetsy a. Mireagir am'le tsao maromaro mandeha eran'ny tanàna zany, arak'le teneniko anareo hoe misy opération mihitsy, ary le izy anie tsy afenina fa fantatra ho aho hoe avaiza ny vignireny. Am'zavatra rehetrarehetra miseho, le manipulation atao amin'ny Facebook zany a, ho an'le malagasy marivo salosona dia tratran'le izy. Ary ny tena loza de zao, mamitratena le olona manao an'le zavatra reny satria zareo zany zareo faiky ihany mifampiady hevitra eo, de mifanoratroratra eo, de miezaka manisy karibonetra ny zavatra resahany sy ny zavatra apetrany. Ohatra zao androany de misy hoe: reto olona reto tadiavina maika fa nohon'ny angom-baovao sy ny karazany dia espion. De gaga ianao hoe ahoana ary zany? Ahoana moa zany no angom-baovao, ana de fantatr'i zalahy hoe espion le olona. Entsana zany a, de lasa anao manao investigation. Le olona lazaina fa miafina ao Madagasikara, lazaina fa espion, efa efa-taona no tsy tao a Madagasikara. Maty fady, niondrana miverina lody an-tranon-drazana. Fa zao exploitena le izy mba hametrahana an'le hoe ireto frantsay reto tena fa valontsika. À un certain niveau le izy mandaitra. Fa raha olona tsisy saina zany, tsy mandinika an'le hoe ahoana ty fandehan'ity l'étoile ty, reto ady hevitra atao anatin'ity zavatra ty, de tratra ianao. Ka zay zavatra ndraiky tiako hisaritana ny saintsika hoe sao de mamorona ny adversaire tsy tokony ho adversaire e, ka sao de ho sahirana lahy ndray andro any amy fandehan-draharaha satria araky ny teneniko hoe reny zavatra reny anie fantatra hoe avaiza e. Iza ny tompony andraikitra am'ireny? Veloma tompoko, mandram-peona. Mandram-peona daholo, veloma mahafinaritra.